Ivadika andrembava kosika eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony raha ny nambarany teo anivon'ny sesesy sampana Antananarivo taorian'ny fivoriana izay notanteran'izy ireo omaly dia aina ny sin'ny taona fotsy hoy izy ireo dia jerentsika ary ny sary. Mitohy ny fampiatona ny asa fampianarana sy fikarohana rehetra ary tsy hitsahatra izany raha tsy mivaly ireo fitakiana ataon'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra. Efa tafahoatra loatra ny fampiandrasana mandritry ny enitaona raha ny fanambarana navoaka ny SSS sampana Antananarivo taorian'ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo omaly. Tsy handray anjara amin'ny fanadinana baccalauréat ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra. Ho azy ireo dia fampandriana disa ihany ilay tetiandro amin'ny fanatanterahana ny didim-panjakana samihafa. Takian'izy ireo mantsy ny fampiarana ny didim-panjakana telo fa indrindra ny fandoavana avy hatrany ny vola mifanandrify amin'ny didim-panjakana 9 tsipika 12 sy 900 izay miatra manomboka ny 9 oktobra 9 misintona ny sain'ny mpitondra fanjakana sy mampafantatra ny vahoaka malagasy izy ireo fa raha tsy voavaly alohan'ny volana aogositra ireo fitakiana ireo dia tsy azo atao intsony ny fanenjehana ny fandahara-pampianarana na ny report de cours satria mifarana amin'ny volana novambra ny taom-pianarana 14 eny amin'ny fampianarana ambony. Izany dia midika fa mety ho lasa taona fotsy ity taom-pianarana ity etsy andaniny ary mpianatra indray mihira andiany roa no indray hitotona eny amin'ny fampianarana ambony amin'ny taom-pianarana manaraka iny etsy ankilany. Ny université anefa tsy manana na foto-drafitr'asa na mpampianatra ampoan'izany. Manamafy anefa ireo mpampianatra pikaroka fa miverina avy hatrany ny asa rehetra amin'ny andro ivalian'ny fitakiana.